Ah, 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 ah. Like that. That mellow like this. That mellow like this. Take it back like that. That mellow like this. That girl just bounce that booty. Can it just bounce? Can it just bounce, bounce? Can it just bounce? Can it just bounce, bounce? This. Can it just bounce? Can it just bounce, bounce? Can it just bounce? Bounce that booty. Bounce that booty. Bounce that booty. Bounce that booty. That mellow like this. Take it back like that. That mellow like this. That mellow like this. Take it back like that. That mellow like this. Can it just bounce? Can it just bounce, bounce? Can it just bounce? Can it just bounce, bounce? Can it just bounce? Can it just bounce, bounce? Can it just bounce? Mbola eo aka. Eo avy ny nazy efa vitako. Ny nazy. Ali,
Le izy zany afaka manoatra zao nareo a afaka mipisakata afaka makaty eny ary afa tsy manao ary ok faly miaraba antsika rehetrarehetra tonga eto amin'ny KM dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny live Facebook-tsika androany. Araka ny efa fantatsika dia ny KM mikarakara hetsika isam-bolana ataony hoe haikanto izay natokana indrindra hitondrana mpanakanto anankiray na andiana mpanakanto mitondra zava-baovao eo amin'ny tontolon'ny kanto. Ny KM izay mandray ny culture de 161 androany amin'ny fiarahana miasa amin'ny fanolorana ny ataontsika hoe ny mpanakanto anatin'izany tetik'asan'zareo zany. Dia isaorana sady aloha ianareo izay manatrika eto, isaorana ihany koa ireo manaraka amin'ny live Facebook satria dia hiresaka kanto tsika androany. Ny mpanakantotsika, ataoko hoe mpanakanto ianao mpanakantotsika androany dia i Tagman. salama. Ya, Tagman angamba aloha raha tena marina tsy ho présentena intsony raha amin'ny tontolon'ny poésie fa izany hoe araky ny fahalalako anazy Tagman efa ela no nanao poésie slam no tena ahafantarana anao efa champion ny Madagasikara tamin'ny slam ianao tamin'ny taona 2016 2016 ary efa nanao tournée maromaro teto-toerana dia tany ivelany ihany koa tao anatin'izay hoe na champion anao izay raha tsy diso anisan'ny ireo ataontsika hoe namakilay an'izany slam zany teto Madagasikara ihany koa. Dia izay angamba aloha ankoatran'izay inona no mety hoe mbola zavatra misongadina? Tsy misongadina aloha be da be angambany aloha tsy ho tantaraina daholo fa izay ny toka hoe mahafehy azy amin'ny ambangovangony aloha zany fa miresaka eo tsika dia ampiana mendalana eny. Ya, hiresaka ny Tagman tsika satria misy zava-baovao entiny. Ity ilay izy boky andihana tononkalo no ao anatiny. Andihana tononkalo Love Stérile. Tena maina be ohatr'izany mihitsy ve ilay fitiavana? Izay ny hita aloha hatreto fa eny arakarany io zany arakarany io fa zany hoe tsy maintsy nandalo an'izany Love Stérile izany daholo ny tsirairay teo amin'ny fiainany na tiany na tsy tiany tsy possible zany hoe tena fertile be daholo fa tsy maintsy misy Dia izay indrindra no resantsika androany momba ny tononkalo anatin'io boky io zany. Raha ny boky aloha ao resahako kely izy ity eo amin'ny 100 pejy mahery kely no misy anazy 114 page miaraka amin'ny 114 couverture page miaraka amin'ny couverture. Nisan'ny zavatra nahavariana voalohany indrindra nanokatra azy teo dia nisy an'ilay hoe misy sary fo ao anatiny dia misy hoe en maintenance. Izany hoe raha hiresaka momba ny boky io ve zany tsika dia avy amin'ny fo daholo ve ny nompoirany sa hoe nisy ihany koa ny observation hita teny amin'ny fiarahamonina sy ohatr'izany? Non, observation daholo angamba fa fotsiny hoe le ahoana moa zany le fo eto zany tsy voatery hoe foko aloha le izy fa hoe en tout cas zany nandalo teo amin'ny fo le izy voatafavoaka texte izay angamba ny malaza azy indrindra. Ao anatin'ny ity boky ity ilay pejy ny voisantsika teo fa ny isan'ny tononkalo ao anatiny mety firy eo? Sarosarotra mamaly an'ilay fanontaniana satria le izy maromaro betsabetsaka
dia zany hoe misy fohy misy lava Zay mihitsy no dia niniko tsy nisaina mihitsy satria raha hiteny ohatra hoe 70 a dia avy eo nefa ilay izy misy andalana telo fotsiny ohatra dia mety hiteny ny olona hoe inona koa ny dikan'ity dia zany hoe ao be da be ilay izy 114 page eo amin'ny 100 page eo ny azo vakiana ao anatin'izay 114 zay a dia mifangaro ao zany ny tononkalo fohifohy ny lavalava misy lava be dia zay. Samy hafa marina ny halavan'ny ny tononkalo ao anatin'ilay izy sy ny ataontsika hoe ny endrika maneho ny tagy an'ilay tononkalo. Ahoana ny fomba famoronan'ny tagimanina tononkalo raha ohatra ny efa iny izy lava be dia efa iny izy fohy kely sa hoe izay miainga eo fotsiny aloha? Ahoana moa zany arakaraka ilay izy ka arakaraka hoe inona no tiana tongavana aloha amin'ilay izy. Tiako tenena hoe rehefa vita ilay tononkalo a dia ho tantaraina aman'olona ve sa ho atao haingotrano fotsiny miankina amin'izay angambany. Dia avy eo ny hoe tena hoe halava ny ataoko hoe tsy za zany tsy manao fananiana hoe raha ity ataoko lava be mihitsy satria izao na izao fa hoe miankina amin'izay zao zany ilay izy hoe atao inona ilay izy izay aloha voaloha. Dia avy eo zany izay haingam-panahina izay fomba fanoratako azy eo indray no ahitako hoe ohatran'ny tsy ampy izy izany, ohatran'ny misy zavatra tokony mbola lazaina na hoe tena fohy kely mihitsy hoe aty tonga ity dia andarana telo dia izay koa ilay tiako tenenina fa tsy mila ohatran'izay. Satria raha ny silamo manokana no resantsika ohatra ohatran'izay ihany koa hoe tsy voatery misy zavatra lava be, tsy misy voatery fa tena izay haingam-panahy. Dia raha ny fahafantarana ny hita eny an-tsehatra dia hitagy be tononkalo be da be ary be manana andao ataontsika hoe réserve-na texte be da be raha hitaky raha ny fahafantarana azy. Ahoana ny fomba nisafidianana an'ireo zany anatin'ilay hoe ity boky ity ho avoaka international satria disponible sur Amazon ilay izy version électronique na fidina boky. Le fomba le édition zany nisy ve ny fisafidianana, iza nanampy tao anatin'ilay fisafidianana, ny fomba nametrahana hoe ity alefa voalohany ity faharoa mba tantarao anay satria raha ny tononkalo ankehitriny vitsivitsy ihany no ataontsika hoe navita boky navaky sehatra international ohatr'izay zany mba tantarao mba zarao aminay sy amin'ny mpanaraka antsika ohatrany ahoana zany hoe nisafidy boky nanao édition ana boky sy ny tariny izany. Tantara lava be. Ahoana re zany marina mihitsy aloha izay manana tononkalo maro be ao an-trano mipetra-potsiny eo dia izay mihitsy ny voalohan'ilay tantara zany hoe nandamindamina tao aho dia tojo tena hoe pilana satria ny ahy moa zany taloha rehefa manao silamo zany hoe miakatra sehatra dia imprimeko ny textako dia nanana pilana zavatra imprimé be da be aho dia ozy aho hoe raha ity zavatra imprimé ity ny tonga dia avoakako tel quel dia mety hafinaritra koa izay. Dia nandinika avy eo nefa ao anatin'ity zao misy tsisy dikany mihitsy dia nanomboka nijery tsikelikely an'ilay izy rehetrarehetra izay aho zany. Dia tao anatin'izay no nahitako hoe misy vitsivitsy afaka akambana ao anatina thème anankiray izay aloha zany. Dia ilay thème moa zany hoe love stérile tonga dia izay tonga dia iny hatrany am-boalohany iny zany dia efa mipetraka iny hoe io love stérile aloha io e na ahoana. Dia be da be zany tamin'ilay texte izay no nifanojy tamin'izay zavatra izay dia nangonina daholo fotsiny natokana moa zany fa tsy nangonina hoe reto daholo aloha ilay izy. Dia noho nandeha ny fotoana dia ohatran'ny mahita hoe misy tsy ampy izany ohatran'ny tsy mahafeno an'ilay zavatra tiako tenenina ao anatin'ilay love stérile ilay izy. Dia naverina nijerena indray aloha ilay korontana be da be hoe ndasy aloha fa tokony mbola misy afaka hanampiana an'ity dia nisy vitsivitsy. Dia izay tena tsy tao zany tsy maintsy nanoratra hafa indray hoe aloha fenoko zavatra hafa indray aloha ity aloha mandra-pà. Dia ohatrohatr'izay aloha zany ny tena hoe contenu zany e. Ny fandaharana azy indray avy eo
sarotra be am'le tonokalony andahatra hoe ty aloha vao ty satria le izy zavatra mahaleo tena daholo koa ny nanoratana azy moa zany fa tsisy hoe andeha hanoratra tononkalo zato mifampitohy dia ohatran'ny hoe safidy fotsiny le izy zany hoe ty ohatran'ny mba mahafinaritra anahy ty raha vao manokatra le olona dia ty no hitany dia ty avy eo ty aloha any ampovoanambony any aloha dia niazahana narafitra anatina ohatran'ny hoe chapitre ohatran'ny hoe partie moa zany fa sy chapitre dia misy partie tsy haiko telo izy ao sa efatra dia mbola ohatr'izay koa zany le safidy eo amin'le partie hoe le partie 1 zany dia inona indray no atao anatin'le partie 1 amin'le izy be da be teo fa ohatran'ny hoe ahoana re zany ny azo ilazana an'izany ohatran'ny hoe filinina fotsiny ohatran'ny hoe raha mandinika fotsiny aho zany hoe bon raha mizara efatra ity zany partie voaloha mety hoe zao dia zany hoe mety reto zany no tafiditra ao dia nizaraiko arak'izay fotsiny le izy aloha zany tamin'ny voaloha dia mivakiako naveriko mivakiana imbeda be teo dia leo be any farany zany hoe le tiako ohatran'ny misy tiana virina ty tiana avoaka misy hoe ndao le anankiray ariana atao eto fa tsy ty tena zany mihitsy dia tena lahatra zany dia misy tsoahana efa tany amin'ny partie voaloha dia tsoahana dia lefa ry amin'ny farany aloha dia avy eo nefa le izy le any amin'ny farany le texte aorinan'le izy indray tsy mety ohatran'ny tsy mety vakiana miaraka koa nefa reto ay dia hoe le ty zany tsaloha ty averina ry indray dia ohatrohatr'izay foana zany nandritry ny elaela teo dia mifarany aho zany hoe tsy kitiako tsony ty fa mety io dia zay tonga zany dia nanapa-kevitra fotsiny zay raha ngahy dia samy afaka tsy efa andehany any dia ao anatin'le love stérile ny teny tahaka teo hoe misy partie efatra le izy fa le love stérile ny rehefa tena vakiana ihany le texte tsy voatery hoe resaka fitiavan'olon-droa zay mihitsy izy ka tsy resaka fitiavan'olon-droa daholo le izy fa zay mihitsy nefa no hitako hoe intéressant amin'le maha stérile anazy satria ny ohatra akaiky indrindra zao dia hoe ny tamintsika mbola kely zao tany am-pianarana nanana namana tena hoe tsy misaraka amintsika mihitsy dia nefa zao le olona raha mety tsy fantatsika intsony na mifanenantsika any an-dalana azy dia zany hoe efa namany kotiny stérile koa reny zany dia zany hoe plutôt anaty fifandraisana le izy fifandraisantsika amin'olona hafa sy amin'ny tenantsika toy izay hoe fitiavan'olon-droa hoe couple zany io na nazara tsara amin'izany misokatra kokoa le izy ary rehefa misy texte maromaro ifanovakiana dia tsapa le hoe misy somary andao ataontsika hoe fomba fiteny fandrafetana fomba fiteny sy fomba fanoratra izay lasa misy soni lasa manome endrika hoe vao mamaky anazy dia azonao an-tsaina hoe itagomanina zany miteny zany satria somary misy humour dia somary misy kilalao-teny izay mahafinaritra mahita vocabulaire hafa misaotra izany hoe fandrafetana ahoana taizy tagomanina no nanomboka mba tantarao anay le carrière hoe taiza nahitany tahaka hoe tiako izany manoratra izany satria raha le zavatra vakianao anaty io mahafehy zavatra be da be le zavatra soratany tahaka ao be da be le tononkalo misy karazany endrika be da be le fomba nipoiran'ireny zany atao voalohany hoe taiza hoaiza nanomboana misy hoe fianarana natao na momba ny texte sa hoe nianatra tamina boky sa hoe taiza le izy aloha le hoe signature siany aloha tsy haiko hoe tena tsy manao fanahina an'izany aho fa sy voasoratra fotsiny fa ny fianarana koa tsy hoe nandeha nianatra eny nandalo kely ihany littérature teny akatsy fa ataoko hoe stérile koa le teny fa le izy zany fikarohana satria zay koa zany nafinaritra anahy tao anatin'ny slam zany sy ny association Madagaslam moa zany hoe misy an'izay ary teneniko mihitsy ary zay ho anatin'le farany ao ho an'izay te hamaky dia vidio le boky aloha satria zany le fifandraisana toka amin'ny Bandakama sy ny Sipakamo anatin'le Madagaslam zany dia manosika anao hivoatra zany ao anatin'le izy dia zany hoe nisy mikaroka ianao zany hoe inona indray ny azo atao miteniteny foana ihany fa hoe
ahoana ny ahafahana milalao an'ity amin'ny fomba tsy fanaondry zalahy ohatrohatr'izay zany de nikaroka teny foana hatramin'izao ary moa zany mbola mitady hoe inona indray no mety ho tsy fantatro endrika vaovao ohatra na hoe style tsy de be mpampiasa indray aloha de andramana indray aloha zay aloha zany no tena hoe iny mety zay angamba toka hoe mahatonga anazy somary varie kokoa zany na ny forme na ny zavatra tenenao anatiny. Avy eo le izy misy anina no moa zany taloha ny tena nitenen'le izy hoe za zany tsy de manana vocabulaire firy tsy de manana vocabulaire firy fa le vitsy fantatro nefa ny haiko mampiasa anazy rehetra. Zay mihitsy le izy. De du coup zany de be da be zany olona gaga hoe any anatin'ny texte misy tsy hoe misy teny tsy faheno fôtriny hoe misy teny tena hoe fampiasa amin'ny andavanandro hoe tsy tokony ho atao anaty tononkalo zany fa le tononkalo tokony mba hoe zavatra sarosaron-takariny fa le izy nefa ny tena reo no mo fantatro de reo ny ampiasaiko de tsy menatra mampiasa azy fa tonga de hoe tsy mahita exemple moa zao fa ny azy to de zay tonga de hoe ty ranga misy mot ty mahafinaritra anahy ty tsotra be de atsofoko fotsiny ty aloha de zay atao zay atafavoaka an'ilay tononkalo arak'izay teny zay ananany eo zay misy manko le teneniko teo hoe misy signature ihany le izy satria rehefa mamaky an'le izy de somary misy an'izay le fomba fitenatsika hoe zay moa ny islam hoe somary mahitsy le izy nefa mahafinaritra ny fomba hitenenana an'le izy ohatrany hoe lasa ndraindray raha mampime hoe ahoana koa zany fomba hiarany an'le izy zay mihitsy ny ohatrany hoe ny zay koa moa zany ny any ezahako moa zany hoe atao zay tsy tiako le manoratra zavatra mila takarina lavitra be satria amiko le izy tsy rehefa za zany mamaky zavatra de tsy tiako le miasa saina izay ny tena marina hoe inona raha zao ny dikan'ity hoe le mananina de la mélancolie inona tsy fa na tonga de hoe le ty je suis triste tsy haiko hoe hitako ohatry de nefa le izy avy eo ny magaga hoe rehefa mitady an'izay fahatsoran'izay ianao sarotra lizy aloha eo ihany fa le olona mandray anazy zany tsy mahita an'izay fahatsoran'izay fa ohatrany vao mahirany sahirana izy maka anazy hoe ohatrany tsotra loatra koa ty zavatra ty zany nefa malaza an'le tokony ho lazaina zany tokony ho lazaina zay mihitsy le teneniko manko ny hoe le fomba fandrafetany tagy an'ilay texte mihitsy no mahavariana hoe raha iresaka manko tsika hoe tononkalo de matetika sentimental be sy ihany fa le izy sentimental le zavatra resahana fa d'un côté nefany somary manaitra hoe ahoana koa tonga de ohatrany hoe miova amin'le lalana mahazatra mahatononkalo hatramin'izay zany de zay manko no mahatonga ana manontany hoe le zany mianatra zany le teny zany tonga le izy ahoana le fomba ahitany tagy an'le inspiration hoe marina hoe ty le ananako de ampiasaiko fa le hoe le fanatsorana le nitiazaiko teo hoe tsotra le fomba tenenana azy nefa ny sarotra mitady an'izay fahatsoran'izay amina travail ana poétique ahoana izay zavatra zay le izy aloha zay zany hitako hoe apportn'le slam koa français poésie moa zany sy ny scène satria zany rehefa sur scène ianao zany de aleo zany mitady zavatra tonga de azon'olona eo no eo satria izy tsy hoe tonga any an-trano izy voeteny hoe oay le diany lay be kay le anina an'le ry tonga de eo no eo iny zany de mikilaky eo ny olona hoe zahany kosa aloha de ohatrany hoe misy an'izay raccourci izay aloha de avy eo zany misy ny anao manokana indray hoe misy fomba fiteny zay moa hoe pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué fa ny azy zany tena hoe pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple mihitsy de nalaiko ty zao aka exemple ray fotsiny ohatrany tonga zaina tam'le izy saloha atao amin'ny voalohany ato en fait exemple an'le hoe ohatrany hoe tena hoe le fahatsorana eo am'le manoratra an'le izy phrase ray fotsiny no vakiako hoe
Je me souviens de ma première fois comme si c'était hier. Zay. Tsy mila Tsisy zavatra hoe il était tsy haiko le maninona du Hoe teny, crépuscule de zao. Satria zany a nazara ny lasa sahirana mitady an'le izy hoe quand la lune pointait sur le âne du toit. To de zay zany hitako hoe tsy maninona zay zavatra zay Eh. fa za zany ohatrany hoe cambe asa saina am'zay e. De avy eo koa le izy tsinona lasa ahoana moa zany? Zay mihitsy le izy hoe lasa compliqué fiainana be. Fahitako fa be da be ny manao an'le izy de mahay mitady an'izay resaka métaphore sy ny karazan'izay. Fa ny azy zany aloha hitako hoe tiako sy mety amiko ihany le izy tonga de takotaky. mahitsy aloha. Avy eo misy ihany ao zany mba hoe Mba anona milalao kely kokoa e, hoe mba ay fa manakatra ny ihany. ankamaroany aloha de zay e tsy tokony maharatsy azy hatreto. Ny resaka momba ny scène hitako teo, raha ny sur scène sy ny soratra tsy mitovy satria rehefa sur scène ianao misy an'le public, misy intonation marina hoe ny silama tsapako mampiasa accessoire fa na izany aza hafa ihany le hoe rehefa miakatra sur scène de mahaino an'le retour renou eo. Ahoana le fomba rehefa le nanoratra ve ianao natsapa hoe mitovy lay sentiment rehefa mamaky sy lay hoe rehefa mihaino anao sur scène le sentiment sur scène sy le sentiment mamaky zany le manoratra sy le anona eto titseno ny feo any Tena tsy fa vakinao le izy. Tena tsy mitovy. Na ho ana manoratra ary tsy mitovy satria le izy ohatrany hoe rehefa zay mihitsy zany e, ohatra hoe io misy scène zany amin'ny sabotsy de manoratra eo de afaka mi-anticipe aho zany. Afaka mi-anticipe aho hoe raha texte mampiomehy soratako de fantapatatra hoe ay eto amin'ity zao miato kely satria mety himeny olona de tsy haiko hoe mi-anticipe kely an'izay aho. Fa rehefa hoe soratanao indrindra hoe rehefa ohatra boky le izy tsy afaka mi-anticipe ianao zany tsy afaka hiteny mihitsy hoe na hoe eto tsy haiko hoe tsy afaka manao an'izay ianao. Ny fomba zay koa zao mantsy hitako hoe ny fomba famakiko an'ireo tononkalo ireo tsy mitovy amin'ny fomba famaky ny mandimbona famaky ny olona hafa. De zany hoe misy ihany zany ohatrany hoe tsy haiko hoe indication ve zany hoe midina an-dalana ohatra na tsy fantatro. Misy an'izay ihany fa ny tsirairay zany ny tena hoe mi-s'approprier an'le izy mihitsy e. De hitako hoe tsy mitovy avy eo mety hoe tsara kokoa na ratsy kokoa tsy fantatro fa tena samihafa le izy zany hoe mihaino anahy aloha zany na olona hafa sur scène sy ny hoe mamaky an'le izy ohatra hoe ianao any an-trano tsy fantatro. Tsy mitovy. Nahatonga anahy manontany an'izay manko le sako tany amin'ny voalohany ihany le hoe ho anà poeta ankehitriny le mamaky boky le manota boky ataontsika hoe efa lasaina sarotra efa tena sarotra satria na ny vidiny na ny fandefasana anazy na ny le resantsika teo fisafidianana anazy ny édition eto Madagasikara tena mbola tena marefo de eo no tiako anontaniana an-tago hoe inona no nahatonga an'ilay safidy hoe andao hosoratana le boky de ho avoaka à l'international. Nisy fasahiana niraisina tao, nisy risika natao zany niraisina. Le safidy zay ahoana de ahoana ny retour ny fahitanao anazy? Non tena safidy aloha le izy e satria ny tsirairay zany no mahita an'izay mampetipety azy. Le izy zany na eto amintsika ary moa na ny ivelany sarotra foana ihany le manatona ohatrany hoe maison d'édition hoe ty raha boky de avoay satria zay mihitsy le izy hoe be da be le mpanoratra de be da be no mandefa any amin'ny zareo de na tsara be ara zany le anao de mety voadingany fotsiny satria tsy mety hoe sur le moment izy zany tsy nisento tam'le izy
de teo aloha zany de efa nisy safidy tsy maintsy natao hoe za ihany ve ny hamoaka azy sa hoe mila olona hafa mamoaka anazy. De rehefa tapa-kevitra hoe za ihany ny hamoaka azy a, de nijerena daholo ny possibilité na possibilité. De zay no nahatonga anazy hoe Amazon aloha zany no anisan'ny no plateforme anankiray be da be le izy. Satria moa zany Amazon zao ngamba no ataoko hoe ny mpivarotra matanjaka indrindra eran-tany a. De ohatran'ny hoe Mipetraka mipetraka ao fotsiny zany hoe tonga de io aloha zany jerena ny tao zany de tsotsotra be ny azy no condition. de hitako hoe mety amiko ilay izy satria za koa voasarotra ilay izy de kamo de ozy aho hoe ay ty tsotsotra ty a de aleo andramana aloha de nandramana moa izy de nety de avy eo rehefa any izy zany de any e tiako tenenina hoe misy fomba fiteny an'izay hoe rehefa lasa anaty internet iny de amin'ny mandrakizay. De zay koa le izy hoe any iny aloha zany de na androany na afaka 10 taona zany raha mbola misy ny Amazon de ao foana iny aloha zany tsy olana mihitsy. De izy atao version électronique tsy nampatahotra ihany ve? Mitahotra misy foana moa fa zaiko izy koa zany tsy tiako tenenina hoe eny e misafidy ianao fa ianao koa zany voafehan'ny zava-misy e. Tiako tenenina hoe ohatran'ny horonan-tsary io zao misy foana ny sity ilegal na anina hitako hoe raha vao misatarida amin'izay ianao zany de tsy havita zavatra mihitsy fa hoe atao fotsiny aloha. Fa ny mahafinaritra anahy fotsiny hoe misy namana zao any an-dafy de manao retour izy ny vita ao amin'ny Amazon izy zany misy ny vidy amin'ny version électronique de misy ny vidy amin'ny version papier ao amin'ny Amazon. De ny retour azo zany hatreto de hoe faly ry zareo zany satria tsisy ahoana moa zany tsisy hoe miantso ana avadia de za avadia mandefa azy hoe ho alefantsika poste indray ve ty sa fa tonga zany de any a de miteny fotsiny ry zareo hoe ny commande fa mety hoe afaka traiko 3 andro ny tonga de za moa ao amin'ny compte Amazon moa zany misy fanarahana an'le izy de hitako hoe io fa tonga de mirelance kely hoe tonga ok tena hoe misy an'izay facilité zay koa zany le à l'international io de ny eto toerana moa zany tsy ho asarotintsika dans le sens inverse indray le izy hoe mividy any amin'ny Amazon indray le olona de lasa tsisy dikany de hoe aloha avoakantsika eto fa zina moa ny olana. Zay manko ny nasiana zay resadresaka zay ihany le izy satria ny tontolo marina fa tontolon'ny kanto no resahantsika fa tsy maintsy hidirantsika ihany ny resaka industrie sy ny resaka marché satria efa anatin'ilay tontolo zay ihany koa ny zavakanto ankehitriny fa tsy hoe no mpanakanto aho de revirevy fotsiny fa tsy maintsy mihodana anatin'izay ihany koa ny resaka ravola sy ny resaka famokarana sy ny resaka varotra sy ohatr'izay. Ho taperitsika ny resaka satria mbola hisy ny fotoana raha riva ifampizarany tag amin'ny mpanatrika sy ny live Facebook izay resadresaka momba ny tontolon'ny poezia ny tag sy ny fomba famoronana sy ny rehetrarehetra ho ataony tag izay manomboka amin'ny roa ny andeha live Facebook atao amin'ny culture 61 ihany ny izay rehetrarehetra izay fa ny amaranako anazy dia ny hoe aiza no mety ahitana ity boky ity zany raha ho antsika eto Madagasikara ohatrany ahoana ny fomba ahafahan'ny olona mamandrika anazy. Ny inona mihitsy moa zany tsy nasiana précommande le izy fa hoe aloha miandry androany mihitsy aloha de zany hoe manomboka androany zany no afaka mamandrika amin'izay ny rehetra. Ny toerana enfin point de vente aloha zany no anonsena amy an-dalana eo ihany fa na aty amiko mivantana ary aloha zany de mety koa zay ny page moa taky manana migaty na Facebook io na Twitter io na Instagram aloha de zay zay de afaka tonga zany de many no miteny de ala amintsika fotsiny ny fomba azahoana azy. Misaotra betsaka ny tag amin'ny firesadresahana de raha rivotsika mihonety indray. Ianao nisaorana de raha riva ho an'izay kamo amin'ny Facebook de tonga fa ty IKM atsahavola. Misaotra betsaka. Misaotra.
Sena tompoko. Tena fohy kely ka. Fohy kely ka. Fohy kely mandasa aloha.